lai malalanao manao lalanao anao fa nay masonao tena tiako ianao izao lai malalanao manao lalanao anao falay masino avimamenuai ilag ni fanaceanao falay masino
to know my manokana. Miarabantsika amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga soa eto amin'ity sehatra Facebook ity, ary ihany koa tratry ny izao andro voalohany ny volana Jolay izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria atody soa amin'izao andro zao ianao afaka mihaino amin'ny fanambarana izay ho ataontsika eto. Misaotra anao manaraka an'izao fotoana sarobidy izay eo na ny lanitra sy ny tany zao. Alohan'ny zavatra rehetra dia apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ho tenenintsika eto, mba ny fanahy masina no hiteny eo amin'ny fiainanao. Hivavaka tsika ary. Raha naizany an-danitra amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao zay ary mankasitraka anao tany nanomezanao tombonandro ahafahanay Tompo manaraka izao fotoana izao, ahafahanay manaja ny anaranao masina. Mankasitraka anao zay Tompo amin'izao voalohan'ny volana Jolay izao, ary aoka ny fanahinao masina Tompo no hiteny amin'ny vahoakanao. Aoka ianao no hikasika ny fonay tsirairay avy amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika tamin'ny volana lasa teo dia ny volany vavaka. Zay no loha hevitra tamin'ny volana lasa teo, ary araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonisianina voalohany 5:7 hoe mivavaha ary aza mitsahatra. Amino aho fa nahafantatra ny tsy ambaratelo na secret momba ny vavaka isika tamin'ny iny volana iny. Iny moa no mahatonga antsika isam-bolana dia mametraka loha hevitra ray, mahatonga antsika hoe misy fanambarana. Dia raha jerentsika ny Baiboly ao amin'ny Romanina 12:1-12 izay mivaky toy izao hoe: ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Antony iray voalohany zany dia atolotritsika amin'Andriamanitra ny andro voalohany amin'ny volana anankiray, satria raha masina ny andro iny masina koa ny ambiny rehetrarehetra araka ny tenin'Andriamanitra. Antony faharoa dia mila misaintsaina isan'andro ny tenin'Andriamanitra isika, satria ao tsika ny mahafantatra ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny zavatra tokony ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ary izay mahatonga ny hoe mametraka ary misy loha hevitra anankiray diniana araka ny fomban'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra miteny mantsy amin'ny Josoa 1:15, Josoa 1:15 dia milaza toy izao hoe amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy: aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaina andro aman'alina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia lavorary ny lalanao, ianao sady amin'ny. Amen. Amen. Mila saintsaintsika ny tenin'Andriamanitra. Misy loha hevitra alaitsika zany dia saintsaintsika iny loha hevitra iny, ahafantarantsika hoe inona ny lalakizorana mba ho ambinina isika amin'ny zavatra atao ary ny lalantsika mba ho ambinina ihany koa. Ny antony manaraka dia mila fahalalana isika. Rehevo tsy ny zavatra hafa ny maharingana ny olona fa ny tsy fahalalana. Araka ny teniny eo amin'ny Osea 4:4 hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana.
dikany hoe mila mahalala isika. Tamin'ny volana lasa teo zao dia nanompoka momba ny resaka vavaka, tsy miteny akory hoe rehefa tapitry ny volandriny de tapitra treo koa ny fahalalana, tsy a fa nanompoka ny resaka vavaka tsika tamin'ny volana lasa teo. Am'ty taona ty de taona ny fahamasinana, mila mikatsaka lalandavana ny hoe ahoana zany miaina ao anatin'ny fahamasinana na eto am'izao tontolo zao ary araky ny sitrapon'Andriamanitra. Mila isika malala mba tsy ho ringana, ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia miteny hoe isika dia mila mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra lalandava. Rehefa tiatsika ho fantatra zany momba n'Andriamanitra, tiatsika saintsaina, dia dikany hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Ny teny Jesosy Kristy dia mazava hoe eno izy ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia nampoanareo izany rehetra zany. Le rehetra zany dia hoe inona no hanina androany, inona no atao fitafy androany. Matsio 2:7 misy an'izay. Matsio 2:7 endrika ray fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra, ny te-alala ny momba ny fanjakan'Andriamanitra. Eto zany tsika tsy miresaka hoe fiangonana no resahana eto, fa miresaka tsika fanjakan'ny lanitra zany. Ny fiangonana marobe dia manana ny antry ny azy avy, misy karazana izy io, ary ao anatin'ny apokalipsy no ahitanao hoe misy karazana fiangonana. Fa rehefa miresaka momba n'Andriamanitra am'izao andro farany izao dia miresaka isika momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany fanjakan'Andriamanitra zany dia momba ny atao hoe fanjakan'ny lanitra ny resahana eto. Misy fanontaniana maromaro isika mantsy rehefa fanjakan'ny lanitra ny resahana, hoe voalohany, ianao ve namitram-panontaniana hoe miaro marina ny fanjakan'ny lanitra ve ianao? Miaro marina ny fanjakan'ny lanitra ve ianao? Satria maro no miteny hoe kristianina kanefa mandany tenin'Andriamanitra. Rehefa misy tenin'Andriamanitra tsy mahatsara azy de laviny, fa zay mahatsara azy ny raisiny. Miaro ve ianao ny fanjakan'ny lanitra? Miaro ve ianao ny didin'Andriamanitra? Miaro ve ianao ny sitrapon'Andriamanitra? Miaro ve ianao ny anaran'Andriamanitra? Miaro ve ianao ny maha-kristianina anao? Betsaka mitsikera am'izao fotoan'izao ny fiangonana, ny mpanompon'Andriamanitra, enina samy kristianina na za miteny hoe samy kristianina ary. Ozy izy ny amin'ny Timoty 2:7-5 hoe manana ny endriky ny toe-panaraky n'Andriamanitra le olona, nefa mandany ny heriny, ireny koa dia alaviro. Faharoa, manome fotoanan'Andriamanitra marina ve ianao? Satria indraindray mantsy hoe rehefa momba an'Andriamanitra de mila ferina maika, fa rehefa momba n'izao tontolo zao, momba ny zavatra hafa, de afaka migalabina be araky ny fotoana. Manome ny fotoananao any fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Fahatelo, manaja ny mpanjaka zay ao an-danitra ao ve ianao? Ary fantatr'Andriamanitra ve ianao? Jaona 4:7-20 milaza toy izao hoe Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ty azy araka ho aminy izahay ka onona ho aminy. Amen. Mitandrina ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, zay mahatonga hoe manisy loha hevitra mihitsiny ahafantaratsika ny sitrapon'Andriamanitra. Jaona 4:7-20 izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko,
ary ny teny zay renareo de tsy nya fa ny ray zay naniraka. Mazava be ny teny Jesosy Kristy eo. Rehefa tia n'Andriamanitra ianao, tia ny fanjakany lanitra ianao, dia mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ahoana nefa na hitandrimanao tenin'Andriamanitra raha tsy fantatrao ny tenin'Andriamanitra? De zay ny ilayntsika hoe mantandry fanambarana na revelation amin'Andriamanitra isam-bolana hoe Tompo, omeo anay ny loha hevitra hodinianay akaiky ny teninao ary ho ampiarinay ny teninao. Fanontaniana faefatra hoe tena pon'ny lanitra marina ve ianao? Raha ohatra mantsy hoe tsy miinteresanao ny tenin'Andriamanitra na momba an'Andriamanitra, dia dika zay pon'ny tany fotsiny ianao. Misy ny double nationalité, fa itsika dia nationalité an'ny tany sy ny nationalité an'ny lanitra. Pon'ny lanitra ve ianao? Fantatry ny tompo marina ve ianao hoe pon'ny lanitra ve ianao? Ahoana ny nahafantaran'ny tompo anao? Iza ny nahafantaran'ny tompo anao? Ary zany pon'ny lanitra any dia misy tombo kase. Ohatran'ireny hoe mandeha amin'ny toerana anankiray ianao de misy taratasy hoe manamarina fa ianao pon'ty fireneny ty, de misy taratasy de misy tombo kase. Na misy taratasy ary iny ka tsisy tombo kase de tsy manan-kery. Fa mampony lanitra dia misy tombo kase ianao. Araky ny teniny eo amin'ny Timoty toko 2:7. Timoty 2 toko 2:7. 2 Timothée 2:19 ny teny hoe kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo kase izao. Ny tompo mahalala ny azy. Fantatry ny tompo ve ianao? Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Amen. Mila fantatr'Andriamanitra ianao hoe misy ny tombo kase amin'ny mampon'ny lanitra anao, hoe anazy ianao, zanany ianao. Alleluia. Mila manana ny tenin'Andriamanitra isika voasoratra ao anatitsika ao. Halleluia. Any amparany any izy ny tompo dia andefa ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary hosoratako ao am-pon'izy ireo ny teniko. Voasoratra ao am-ponao ve ny tenin'Andriamanitra? Ary mila mahalala ny fanjakan'Andriamanitra isika. Mila manala ny antsipriany momba fanjakan'Andriamanitra isika. Mahalala ny teny, ny didiny, ny sitrapon'Andriamanitra. Ary inona ihany koa moa ny antony satria efa hiveriny Kristy. Efa miaina amin'ny andro farany tsika zao e. Hitanao, am'izao andro zao ianao de mila misafidy. Na ray ianao naraka n'Andriamanitra, ahafantatra bebe kokoa momba an'izany hoe fanjakany lanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny fomba fanao araka Andriamanitra, ampiarina ny tenin'Andriamanitra amin'izao fiainana diavinao zao satria mpandalo ianao eto. Miezaka ianao mahafantatra ny sitrapony. Na ray ianao tonga de alaviro mihitsy momba an'Andriamanitra. Aza kristianina anarana fotsiny. Fa tonga de mandehana amin'izao tontolo zao. Satria mba mandeha ianao zany hoe mba naray ianao kristianina, naray ianao reny mpitsikera ny fanjakany lanitra sy ny vadin'ny Kristy zay atao hoe fiangonana, mitsikera ny mpanompon'Andriamanitra. Be dia be nge am'izao ny zavatra ahitana an'izany. Ireo olona mpanenjika ny mpanompon'Andriamanitra, mpanenjika ny fiangonan'Andriamanitra, mpanenjika satria ianao kristianina de ahitana an'izao rehetrarehetra zao. Nefa ny reny olona reny tsy mba miteny zavatra momba ny resaka toerana fisotrotoka na toerana fandizana fitombenana. Tsy miteny momba an'izany reny satria efa ao anatin'ny fanahiny atao hoe fitsikerana. Any amin'ny toerana tsisy olony ny voninahitr'Andriamanitra tsy mba misy resaka. Any amin'ny toerana fivarotana sigara, satria rehefa mifoka sigara ny akabetsahan'ny olona ne dia pozina iny, de mifoka pozina, misotro pozina, tsisy teny. Rehefa momba an'Andriamanitra de ahitana tsikerany,
ahitana antsika iray tsy magaky zany satria efa andro farany tsika zao. Araky ny tenin'Andriamanitra dia hoe any am-parany any izy izy dia betsaka ny olona itsikera. Andrasony hoe ho vakitsika kely ny ao amin'ny Timoty faharoa 7:1-5 amin'ny anara-mahery Jesosy. Timoty faharoa 7:1-5. Fa oka ho fantatrao izao fa any am-parany any dia isy andro mahory. Efa aty amin'ny andro mahory tsika zao betsaka ny misedra fahoriana am'izao fotoana zao. Fa ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, pebebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alafiro. Zay ny tenako anao efa andro farany zao, efa voasoratra ao anaty baiboly zany rehetrarehetra zany. Reny karazan'olona ny teneniko anao reny fantatrao isan'andro eo akaikinao mandeha zany ny zava-misy ankehitriny am'izao andro farany zao. Zay mahatonga ny hoe izao tontolo zao dia maizina ny tany aman-danitra, tsy hita hoe inona ny lalakale, potraka isaky ny mandeha ny olona, tahaka ny hoe very fanambola velona. Ary zay mahatonga hoe izao am'izao fotoana zao, zao tontolo zao dia mila mitady mangirana. Zay ny fomba fiteny malagasy hoe mijery inona zay mangirana kely amin'ny fiainana. Mila kristianina marina izao tontolo zao. Alleloia. Mila kristianina marina, mila ny pon'ny lanitra, mila olona taria ny fanahy masina, mila zanak'Andriamanitra zao tontolo zao, ary mila anao zao tontolo zao. Alleloia. Zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 5:4 hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, ary tsy azo afenina izay tanàna miorina na tampitendrombohatra. Eo amin'ny Romanina 5:7 ny teny hoe fa izao zavatra ary izao dia samy maniry fantatra ka miandry ny fampisehoana n'ireo zanak'Andriamanitra. Ireo zanak'Andriamanitra zay taria ny fanan'Andriamanitra, ireo zay hoe kristianina, ireo zay manana fo any fanjakany lanitra, ireo zay mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ireo tsy manakalo an'Andriamanitra ny amin'ny fahafinaretan'izao tontolo zao, fa makamamy ny fanjakan'Andriamanitra ny fanahy, makamamy ihany koa an'Andriamanitra Jesosy Kristy. Alleloia. Romanina 8:14 fa izay taria ny fanan'Andriamanitra natao hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Mila anao zao tontolo zao, mila ny fitsangananao zao tontolo zao. Fa zao nefa tsy afaka ianao hanome ny zavatra tsy anananao. Zavatra anananao ihany no azonao zaraina. Zay mahatonga ny hoe misy loha hevitra mila dinianao akaiky, fantarinao sitrapon'Andriamanitra mba hahafahanao mizara. Satria iny fahendrena, iny zavatra ara-panahy omen'Andriamanitra iny, andrendrain'Andriamanitra ianao izarana iny am'izao tontolo zao. Mba tsy ho any anaty maizina izao tontolo zao. Zay mahatonga anazy teny mihitsy hoe miandry ianao fatratra ny izao tontolo zao hoe. Alleloia. Miandry ianao fatratra izao tontolo zao. Maizina ny tany aman-danitra ary very fanambola velona ny ankabetsahan'ny olona am'izao fotoana zao. Fa mila anao zanak'Andriamanitra hitondra fahazavana. Alleloia.
Salamo 9:3. Fa ao aminao misy ny loha raninaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Mila maka le fahazavana ny tenin'Andriamanitra ianao, mpanazava ny fiainanao, ary ny fahazavana iny no zarainao am'izao tontolo zao, satria maizina zao tontolo zao, mianao anatin'ny maizina zao tontolo zao. Tsy mahafantatra tsony hoe noarin'Andriamanitra lahy sy vavy inge, fa zao de efa misy ny lahy sy ny lahy de ny vavy sy ny vavy. Maizina zao tontolo zao, mila anao hitsangana. Halleloia. Maka ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra iny ianao, anazava ny fiainanao, de zarainao iny fahazavana iny. Ary zay moa no lohahevitra zay nambaran'ny Tompo zaraitsika am'ty volana ity, de ambarako amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, lay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ity volana ity dia volan'ny fahazavana. Amen. Volan'ny fahazavana. Ary ny tenin'Andriamanitra zay miaraka aminy dia amin'ny Salamo 7:100, Psaume 119:105 miteny hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Amen. Ho dirainy isan-kalazaina ny Andriamanitra be voninahitra. Halleloia. Mila anao zao tontolo zao, mila ny fahazavanao zao tontolo zao fa raiso ny fahazavana zay teny avy amin'Andriamanitra ary aparitao. Ary efa anao an'izay ianao dia ambarako aminao fa eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao de toetra ao an-tranon'Andriamanitra Jehova lalandava ianao. Amen. Tsara ny tombotsika raiso efa nambaran'izay, ary Andriamanitra ny ombanao. Miandry ianao izahay amin'ny alahady amin'ny 7 sasany ao a Camp le Vieux, ao amin'ny SCI, na andriatanin'andro ao amin'ny Araho any MRE. Tahian'Andriamanitra tsika ary ampitiavana lehibe. Amen. Misaotra anao, 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 misaotra famonjy avy aminao ray tsy tambisaina ny fitahiana tobaka ho anay zanaka malalana ampy misara ny fahasoavana avy aminao ampiozarai no anao sy olay ka misaotra anao, misaotra anao amin'ny fitiavanao fa lehibe tokony soa zay vitanao. Misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao.
misalasala